Alahady voalohany amin'ity taona 2022 ity tena tombontsoa lehibe aloha voalohany indrindra nomen'Andriamanitra aina fofinaina fahavelomantsika no fahatongavan'ny député Raoldina Namanganay satria maro tokoa raha amin'ny alahady voalohany taona tahaka izao no te ahazo azy fa tsy ho raisiko hoe niangatra izy fa satria toeram-ponenany raha teo eto dia namanganay izy tonga teto miaraka nanome voninahitra an'Andriamanitra teto amin'ity toerana ity ary ny fahatelo nanao dadabe Noely anay izy na ataoko hoe tsy tonga tamin'ny fotoana ny Noely azy zany raisinay ho zava-dehibe satria nivintana zavatra ho an'ny fikambanana ka tsy diso anjara reo fikambanana tato anatin'ny fiangonana sekoly alahady nahazo misy avy amin'izy ireo fikambanana Dorcas fikambanam-behivavy nahazo masina fanjairana anankiroa ary ireo somary sahirana ary be velomana atao anatin'ny fiangonana dia tolorana fitaovana tombonsoa izay cuvette azafady maro dia maro ankoatr'izay dia misy ny fanomezana manokana ho an'ny zokolona atao anatin'ny fiangonana satria misy fikambanany zokolona ihany koa tato dia manodidina 5 teo izy ireo nahazo anjara fidembo tamin'ny Raoldina mianakavitsy mpiara-miasa taminy dia tena akasitrahana indrindra zany satria tsy hoe amin'ny mampanao politika azy ihany natonga fa eo ny amin'olon'Andriamanitra azy ihany ary tsy adinona tamin'izao satria tsy voazao izy nanao zavatra teto fa efa tonga ny andro fety dia tonga eto izy ary miara-mankalaza an'Andriamanitra aminay dia makasitraka azy miara-miasa aminy dia mbola misy voninahitra hatrany izy